de faly miarabantsika indray manaraka izao fandarana VIP eto amin'ny TNTV izao. Araka nitantsika moa amin'ity andro arivariva ity de Andriamatora tsy eto Sanjanjaka indray no tonga mivahiny eto amin'ity fandarana ity izay efa fanotelony amin'izao no nandalo teto amin'ny fandarana VIP. Itondra sy anazava lalindala sy misy kokoa mahakasika ilay vahaolana narosony FMI Malagasy, vahaolana ara-toekarena amin'ny fanafana ny Madagasikara ao anatiny izao fantrana azo lazaina hoe efa mangitsoka izao. Ankilan'izay ihany koa moa de hitantsika to Andriamatoa ralita ny fahalalany be sy ny maro anazy filompanorona ny plateforme RNDC na ny fiarahamonim-pirenena tambajotra pirenena amin'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa. Faly miarabanareo mirahalahy tonga eto amin'izao fandarana izao. Faly miarabanao Andriamatoa de faly miaraba ny mpijery an'ity fandarana amin'ny TNTV ity. Faly miarabanao koa Andriamatoa fiary miarabany namana Jean-Jacques dida moa tena ifakalalannay ary fary miaraba koa nareo teknisianina sy nareo mpanaraka ny fandarana any atokatrano any indrindra fa itsika moa samy mpanjifa daholo sika rehetra de miaraba ny mpanjifa rehetra tsy akanavaka. Araka ny fanolazaina teo moa zany de miverina eto amin'ny fandarana VIP ny FMI Malagasy anazava lalindala sy misy kokoa mahakasika ireo vahaolana natolony sady amaly ny fantanitsika mpanaraka ny fandarana sy efa naheno an'ilay vahaolana. Fa mialohany zany de ometsika n'Andriamatoa ralita aloha ny iteny voalohany izy anoritsoritra ny zava-misy iainan'ny Malagasy amin'izao fotoana izao ny mahakasika ny fahantrana sy ny manodidina ny resaka fanjifana izay mampimenimena ny olona eo amin'ny resaka fahefa-mividin'ny Malagasy. Manahoana marina moa ny fahitanao an'izay Andriamatoa ralita amin'ny mampiantsehatra anao anatin'izay resaka fanjifana izay aiza ho aiza ny toerana misy ny firenentsika amin'izao de manahoana ny misolo-tenan'ny mpanjifa ianao, inona ny tena tsapanao iainan'ny Malagasy ao anatin'izao zava-misy izao amin'izao fotoana? Ny zavatra tsapa aloha ny tenenan'ireo mpamatsy vola iray pirenena na ny communauté internationale na reny organisme internationaux reny de hoe 92% ny Malagasy de tena efa any ambany ny tena fahantrana. Zay ny filazandry zareo. Fa itsika eto toerana de efa mahita koa mihoatran'izany tsika. Inona ny mahatonga an'izay? Zay olona afaka ny sakafo ray vli tsy afaka sakafo tsony raha tsy apavalony vli raha be indrindra am'izao. Raha ny olona afaka nandeha nanao vakansa tsy afaka manao vakansa tsony. Raha ny olona nanana trano tsy afaka nanao réparation trano tsony. Raha ny olona te hanana fiara tsy afaka mividy tsony raha zara mahazo bisikileta satria nany antony fa efa mividy. Ary zay mahatonga eto amintsika hoe lasa dépotoir ararotin'ny olona amin'ny fandefasana reny zavatra lany daty reny ho vidina satria misy fromage na portion anankiray ary zato zay vitanao fa tsy fotsitsony ny lokony fa mavomavo de fromage ary zato mba te alana zany hoe misy zany fromage zany de lasa mihinana vidy an'izay ary zato zay. Ka zay fa efa mividy zay de miankina amin'ny fahaizan'ny mpitondra sy ny mpahay toekarena eto amintsika hoe inona moa nampianaranay anareo mialatsiny amin'ny teny an'izany satria hetranay nandoavana ny borosanareo nianatra nareo mpahay toekarena ny hetran'ny ray aman-dreny ny dadabentsika nandoavana ny nandefasanareo tany ampitan-dranomasina ny hetram-bahoaka mba mitady an'izay tamberim-bidy na redevabilité zay aty amintsika ny vahoaka malagasy zay nandoetra nampianatra atsika. Ka zay hoe manararoatra amin'ny namana Ratseto Jean-Jacques zay président ny FMI Malagasy mandalo eto toerana hoe inona zay hevitra mba hitanareo avy any Dilanbato any ampitan-dranomasina mba hoentinareo amin'ny tanàna ty fa somary malahelikely zay rehetra hoe ianareo zay nandaninay vola nanao ny engagement décennal tany amin'ny bourse zay nianaranareo teny tsy mba misy tamberim-bidy aminay ko zay hoe asa vadidrano raha ny fanjifana tsy vitana raha social fotsiny fa resaka ekotoekarena zany hoe resaka socio-économique zany resaka fiarovana ny zon'ny mpanjifa. Ka manoloana zay aiza ho aiza nareo mpahay toekarena amany ty olana ty satria mila ny hevitra nareo zay nampianarana sy vatana sonotry ny tany zahay. Ya de misaotra anao ralita am'izay teninao zay fa marina de marina mihitsy fa ny olana voalohany mipetraka eto amin'ny eto Madagasikara de resaka fahefa-mividy tsy misy. Fisehon'io fahefa-mividy tsy misy io be dehibe. Ny tantsaha mamokatra manao sakafo ny olona ny tantsaha voalohany tokony tsy adinitsika averimberina eto foana fa lalambarotra ny problème ny tantsaha satria nahoana tsy afaka mividy sakafo ny Malagasy. Raha isika ny anosy be amin'izao fotoana izao voaka any amin'ny gazety zany
vaovao zany fa tsy hoe foronina eto teo aloha volana vitsivitsy eo amin'ny 4 taonina isan'andro eo ny entana lafo ny ppn lafo teny anosy be izao tsika amin'ny teny zao a tsy ho 4 taonina intsony fa 2 taonina isan'andro ny sisa no zara fa lafo ny ry zareo eny anosy be raisina ray ny resaka vary de zavatra hita hoe volana vitsivitsy lasa zay eo amin'ny 30 kilao isaky amin'ny fianakaviana ny vary vidin'ny ny malagasy zany 30 kilao zany nge fa tsy ampy raha ataotsika hoe raiky apoka isan'andro no tokony mety satria tsika mihinam-bary intelo isan'andro ny olona ray dia ration na anjaran'ny olona ray nge zany 30 kilao zany no vidin'ny fianakaviana anatin'ny ray volany zany ary nefa tsika miteny zao dia tsy io 30 kilao tsony io intsony io no vidin'ny fianakaviana fa efa 10 kilao zany efa tena tsy mihinan-kanina intsony ny malagasy zany hoe famonon'olona eo ny tompona andraikitra voalohany amin'izany de mialatsiny fa ny fitondrana ary ny tapo ny fitondrana de ny filoam-pirenena no tompona andraikitra voalohany amin'izany mahatonga an'io tsy fisin'ny fahefamividy io de tsotra ny fienany ny santam-bola malagasy io vola malagasy io tany am-piandohana dia io 1 euro io 5 ariary tompoko 5 ariary zany hoe nisy zavatra vidinao taloha 1 euro 5 ariary nividiananao azy izao efa miramira ny 103 ny 1 euro zany hoe io zavatra mividinao 5 ariary io vidinao am'izao fotoana zao 103 eo ny karama tsy nanaraka an'izay zay mahatonga an'io fahefamividy eto Madagasikara potika io tsy misy intsony efa von'olona zao raha mbola 30 kilao volana vitsivitsy ny vary vidin'ny fianakaviana ray zay efa anjaran'olona ray nefa ny fianakaviana misy vary misy folo ao anatiny izy mbola nianjera apahaterony de efa famonon'olona tanteraka kanefany ny vahaolana misy tsotra ny voalohany foanana ny flottement na io midy marché interbancaire de devizy mahatonga ny volatsika miaka midiny eo rehefa foana io ampiariny eto ny tahabola tsy miovaova izay efa nisy tany aloha de rehefa mipetraka ny tahabola tsy miovaova didim-panjakana dolo manao andreo manafoana ny midy didim-panjakana mametraka ny tahabola tsy miovaova eto na système de taux de change fixe didim-panjakana de rehefa mipetraka ny système de taux de change fixe na ny tahabola tsy miovaova dia didim-panjakana sisa no afaka mampiakatra na mampidina sanam-bola izay no nataony tamin'ny 2e république hatramin'ny 470 tahabola tsy miovaova nisy tamin'izany fotoana zany rehefa apidina ny vola ny gouvernement tamin'ny 2e république dia mandray décret hatrany izy nandray décret manandray décret izy napidina ny vola 20 isanjatony nandray décret izy napidina ny vola 30 isanjatony izay nitovana 500 isanjatony na 500% io tamin'ny 2e république rava reny tamin'ny 170 ity zany ny zavatra vahaolana tsotra de hoe avereno tahabola tsy miovaova io am'izay fotoan'izay didim-panjakana fotsiny mampiakatra ny santam-bola 100 isanjatony raha izay no atao mivory ny conseil de gouvernement androany raisina didim-panjakana voalohany foanana ny midy na ny flottement didim-panjakana faharoa apetraka ny tahabola tsy miovaova didim-panjakana fahatelo akarina 100 isanjatony aloha ny vola malagasy mba azo aina kely ny malagasy efa tsisy fahefamividy de ao anatin'ny 420 ora vidina lasantsy androany eo amin'ny 103 satria ny 1 euro eo amin'ny 103 raha mipetraka didim-panjakana akarina 100 isanjatony vola malagasy zany hoe tsy mila 103 intsony de mahazo 1 euro fa netsasak'izay zany hoe 700 de rapitso midina 700 ny ray litre lasantsy midina tahak'izay koa ny ppn rehetrarehetra sy ny fanafody avy any velany ny pièce détachée ny tomobile avy any velany izay ampiasain'ireo taxi brous reo dia zay no vahaolana voalohany atolotry ny FMI malagasy somary tsaingo kely le fanazavanao andre matofolo makasika an'le resaka fanajanonana ny tahabola tsy ovaovy iny eo ihany no makasika ny réévaluation ny vola malagasy iny eo ihany fa ny tena mampametra-panontaniana ny olona de ny hoe
ahoana ny ahafahantsika manafoana ny midy. Io zany mametraka fanontaniana ny vahoaka hoe raha hofoanana ve ny midy dia inona ny mety zavatra isy eto amin'ny firenentsika. Manahoana ny mety iainan'ny firenentsika zany amin'ny fanakalozana iraisam pirenena amin'izay fanafoanana ny midy zay. Manafoana ny midy aloha efa nilazaiko teo didim-panjakana satria didim-panjakana ny nametraka azy didim-panjakana koa ny manafoana azy. Avy eo rehefa tsy misy midy tsy miolon'olona tsika satria nahoana itsika rehefa ividy entana any ivelany na misy ny midy na tsy misy ny midy rehefa manana vola vahiny ianao euro na devizy ka ividy entana any ivelany dia azonao io entana io. Rehefa tsy manana ianao na misy ny midy na tsy misy ny midy tsy azonao io vola vahiny io. Torak'izay koa rehefa ivarotra atsika rehefa ivarotra any ivelany tsika tsisy miresaka ny ariary any fa rehefa ividy entana ianao zao dolara ny vidin'io izy rehefa manana ny takalom-bola dolara iny ianao azonao io entana io na lafinao moa ny entanao raha ohatra ianao mivarotra. Ary tsisy resaka aminao mihitsy hoe firy aloha ny tahabola ny ariary zay anao vao ivarotra aminao izy na ividy aminao. Tonga dia raha vao mivoaka eto Madagasikara tsy misy mahafantatra akory ny tahabola ny ariary eto any ivelany any. Fa rehefa voaka eto any ianao devizy foana nampiasainao. Amin'izay fotoana izay nge le devizy zavatra mitranga fotsiny fambono resantsika izy rehefa avy eo rehefa foanana midy tsy ny midy tsony ny mitatana ny vola vahiny miditra eto Madagasikara fa ny fanjakana. Dia ny fanjakana no manao priorité hoe inona ny ilako an'ity vola vahiny ity fa amin'izao fotoana izao izy niza te hamoaka vola vahiny ny PMU manangona vola gasy. Dina nataony makeo midy izy atakalozy ity raha vao tsy voatakalonareo i mianjera ny vola gasy. Ny vola malagasy nge aza dimy fa mianjera 10,000 isan-jatony. Io no nahatonga antsika mahantra fa diranovana. Averiko indray 5,20 ny euro tany ampendoany zao izy efa 900 sy 3,000 efa mihoatra ny 10,000 isan-jatony ny anjeran'ny ny sandabola malagasy. Nataniza faran'izay matanjaka ka mampiena ny sandambola ny 10,000 isan-jatony dia fahantrana miopapana ohatran'izao hita eto Madagasikara eo ny tsy maintsy anjo azy. Zay mahatonga ny olona tsy misy adala tsy misy référence any velany tany hoe napidina vola ny 10,000 isan-jatony. Ny eto no adala manao an'io, ny eto ny adala no manaiky an'io fa azo elana malalaka tsara io. Honoa namana Ratsetson Jean-Jacques président ny FMI possible ve ny mampiena an'izany vidy sakafo satria zay no zalalazaina teo hoe ohatran'ireny hoe manofo manko le olona satria tsy azony le mécanisme manana le fisehoany zavatra hoe ahoana fisehoany zany androany ronjato ny raisitsika ohatra hoe atody ohatra hoe ronjato ny atody androany de raha pitsy hoe hidina arizato ny atody de ahoana ny fipetraka an'izay ho an'ny mpamokatra fa na ho an'ny mpamboly eto atoerana fa tsy ny zavatra zay vokarina avy any ivelany foana ve ny tena hotratran'izay fa ny zavatra vokarina eto atoerana koa ve mety hotratran'izay zavatra zay. Ka ny tena tsara amin'io dia anao karazana jeu de rôle tsika me ohatra mihitsy angavazaotsika mba azava amin'ny olona satria be tsy pahay toekarena manko fa alao ny problème hitatsika manko de zao ny théorie mandeha aloha fa araky ny nampianaranay tany de hoe tsy nisy tany théorie zany fa c'est dans la pratique qu'on trouve la théorie. Ka ny théorie tany États-Unis ny ampianarana anay tany ampianarana teo amin'ny fianarana toekarena théorie ny Keynes tsy fantatra dao le anarandreo olona efa lasa fossile reny zao izy am'izao fotoana zao zay ny mbola ampiasaina am'izao atsika efa velona de hoe mba ataovy ary zay pratika anagasy zay eto aloha de mba katsika zay théorie hoe FMI malagasy fa tsy FMI Fonds monétaire international ary alongambany azava satria za misy fotoana resy lahatra fa misy fotoana koa tsy resy lahatra nefa mampisolo tena piarony zony mpanjifa anao zany mba mila proof koa hoe mba anao vohatra eto zany ho hitany olona hoe azo atao marina zany zavatra zany ary zao ny fiatraika any amin'ny fiainan'olona raha mena ny sandambola atsika fianjerany amin'ny fiainatsika. Aka ohatra mihitsy tsika fa marina ny teninao fa reny théorie navokandry Keynes ary Marx azadino fa zavatra ny ainany tam fotoana ny ainany no ny jereny nanaovany théorie zavatra ny ainany nanadaza tam'izany volamena fa zao nefa ny safira misy lanjany kokoa misy vidiny koto zay ny volamena tokony efa tokony safira ndray zany zany contre valeur ny vola raha ohatra ka am'izao fotoana iainana tena marina tsy nisy tam'izany tsy nisy zany vola ny anjera 10,000 isan-jatony zany no nanao no ny jereny nanaovany analyse zany hoe tsy mipetraka eto Madagasikara mihitsy ny théorie napetraka ireo olona reo tam'izany tsy misy antony tsy andraisana azy fa aka ohatra tsika zao
araka ny nambaran'ny filohan'ny FIANDRIANAM Malagasy teo moa araka izany de anome ohatra amintsika ame ohatra mihitsy izy ho atsika mpijery ampisehoana le système na le rafitra le fifanakalozana amin'ny alala ao aminatin'izay hoe fienan'ny sandam-bola malagasy sy ny fiakarany sandam-bola malagasy zay de mety ho gaga nareo hoe ino reto atody eto amin'ny lohana ireto fa ireto no hitondrany an'le ohatra de ametsika anazy ary ny fanazavana makasika an'izay ohatra hoentiny zay anao ohatra zay amin'le resaka fianan'ny sandam-bola malagasy le atody aza raisina amin'ny mahatody azy fa raisa amin'ny mahentana azy fa na lasaka ciment mety le ohatra na lasakana vary na raitra lasantsy mety foana le ohatra dia ame ohatra voalohany zany tsika hoe amin'ny voalohany le entana 200 ny entana iray za zany a mpivarotra nity mpanao gazety ery mpivarotra bongadiny na mpanafatra entana avy any velany dia i rabe tsara linta moa de efa fantatra fa mpanjifa izy nataotsika mpanjifa mandeha zany ny ohatra voalohany za mpivarotra mila entana 10 200 ny entana ray izy any amin'ny grossiste dia mividy entana 10 amin'ty vola 2 ty dia satria 200 ny ray dia 2 zany mahazo entana 10 dia mame entana 10 anao zany mame anao entana 10 efatra enina valo folo de ty entana 10 ty zany no fond de commerce-ko amin'ny mampivarotra asoritsika ny resaka tombom-barotra sy ny resaka aba alain'ny fanjakana fa am'le mba anamorana ny fanazavana dia raisitsika hoe raha vidiko 200 izy dia ametiko 200 dia ny mpanjifa raha ividy entana any amiko dia 200 zany anankiray firy no vidin'ny mpanjifa za zany amin'ny valo mianaka anay satria maroanaka telo vavy miaraka aminay mivady de valo de zay zany mila natody mba efa sur place amaraina isan'olona hoe de meo atody valo 8000 amin'ny 8000 zany ny valo amin'ny 200 dia nameako izy 300 sy arivo ity 300 sy arivo ty zany ny vola misy aty amiko am'izao fotoana zao 900 sy arivo miaraka amin'ny stoky anankiroa tsy lafiko tonga ny apitso raisitsika aloha ny ohatra voalohany miendanja tapoka ny vola malagasy miendanja 100 isan-jatony am'izay fotoana zay zany raha ividy atody amin'ny any ampivarotra ambongadiny tsy 200 tsony fa lasa 400 tonga zany ny apitso maraina makany amin'ny mpivarotra ambongadiny 900 sy arivo ny vola tety atanako na midianako atody valo mitodika any aminy averitsika atao amin'ny varotra bongadiny moa ny atotsakio efa noaniko zany efa nanavy sur plan anay te valo mianaka ny omaliny de tonga ady amin'ny anina de tonga ndray ividy mieritreritra ny ividy atody valo ohatry ny omaly de omeko ny 900 sy arivo kanefa ny satria ny ena tao anatin'ny ndray alina ny sandam-bola malagasy dia firy zany sisany azoko amin'iny de menao efatra zany de menao a zany za tsy manambolako io any ny volana lafiko maly de efatra zany sisanao azonao am'le efatra le 8000 anao efatra tao anatin'izay fianan'ny sandam-bola malagasy zay de ny nahatra tapoka zany amin'ny mampivarotra satria le 900 sy arivo maly zay nazahoako valo efatra sisano azoko fa tonga koa ny mpanjifa dia izy koa tonga amin'ny maraina mitondra 8000 satria 8000 maly zay mba teti-bolanay maraina de rehefa hoe efa am'teti-bolan'ny mpianakavy zany de hoe mihinana atody ray efa sur place zany ny ankizy sy ny ray aman-dreny tonga de ividy maraina mila atody anaky valo de mialatsiny tompoko fa ty 900 sy arivo ty atody efatra sisa nazo ty satria ny ena ny sandam-bola malagasy de somary miafiafy kely nareo menakavy ao lasa atody ray ondrondray zany nefa ranareo fa tsy afaka mihoatra an'izay ako tsy ampiteniny mona ve raha izao ny zavatra mitranga satria raisiko ohatra zao hoe mihinana atody efa sur plan anankiray zany tao an-trano miaraka amin'ny mofo kely de tonga de ny anankiray zany zarain'olona anankiroa de fa matsiaro hoe aiza ho aiza zany karama koa
ny vola miditra ato amiko raha mba te hihinana sakafo ara-dalàna mba ho voky ny ankizy andeha hianatra mba ho voky ny ray aman-dreny andeha hiasa de zay mahatonga an'le hoe miena ny fahefamividy mena ny fahefamividy lazaiko teo hoe eny anosy be efatra taonina ny pepena lafiny zareo isan'andro volana vitsivitsy possible tsony zao ray taonina sisa trino ny enany ny sandam-bola ny fahefamividy ny mpanjifa raha raisina zany reto atodiko reto ny vidiko 200 maly fa raha ohatra ataontsika hividy 700 ihany ianao menao 700 a zany ny ananakarena avy tsy atsy ny ananakarena satria raha omenao 700 a 700 vidina atody roa tsy ny ananakarena satria rehefa hividy atody ato amin'ny ambogadiny a ameko le 700 firy ny atody menao a anakoroa ihany ny menao a zany tsy maty a tsy nahazo am'le stock fa le mahazo atody roa tsy maty a zany tsy nahazo fa ny mpanjifa maty am'le stock nisy tany amiko fa kosa am'le efa laviko maly de maty atoka satria nahazo 8 izy maly efatra sisa no azoko androany zay zany izy a rehefa miena ny sandam-bola malagasy miara-maty daholo ny malagasy na ny mpanjifa na ny mpivarotra miara-maty stock be satria tsy afaka mividy maro tsy afaka mividy maro fa miena ho azy za ty raha vidianako atody efatra sisa nomeny a tsy hiverina am'le folo tsy asako taloha tsy afaka hiverina am'le folo fiasako taloha zao tsika de aka ohatra mifanohatra am'izay rehefa miakatra ny sandam-bola malagasy averitsika atao amin'ny hery mpivarotra abokadiny daholo ny atody averiko any ny volan'ny mpiarony zo am'mpanjifa dia aka ohatra indray tsika androany 700 ny vidin'entana raha hividy 10 any amin'ny mpivarotra ambongadiny mila 10 atody 700 ny ray 400 zany ny 10 de tonga any aminao a hividy an'izay a de amenao a entana 10 satria ao anatin'le dévaluation ao anatin'le dévaluation atsika am'izao fotoana zao 700 ny vidina atody zany hoe zany efa tsy mandeha manao vakansy ny ankizy fa lasa hanina fotsiny zany ny vola eto enina 8 10 ya zay filatsika eo iny raha ho avy ny mpanjifa zany a hividy eto 700 sy navidianako azy asoritsika ny resaka tombom-barotra sy ny resaka aba raha hividy 10 ny mpanjifa dia vidy 8 ohatra 16000 zany satria 203 no omeny a raha mbola tiana zany sakafo ara-dalàna zany ao an-trano de tsy maintsy misy zavatra hiafiana fa lasa mifidianana sakafo zany vola 203 dia mahazo izy ny atody hoaniny androany amin'ny mampivarotra zany tonga ny ariva na lafo atody entana 8 a tsy forsa io hoe atody na lafo entana 8 a 700 ny iray manana 203 a de ny rotsy lafiko reto mijanona eto reto mifotsika raha-pitsy maraina apetraka le fepetra nanao décret fanjakana mifoanana midy napetraka ny tabola tsy miovaova dia nakarina 100 isan-jatony ny vola malagasy raha makany amin'ny mpivarotra ambogadiny zany tsy 700 tsony ray ny volan'ny vidin'ny entana ray a fa 200 am'izay fotoana zay raha merina an'le isan'entana fiasa koa izay 10 tsy ampy 8 hividy entana 8 a dia tsy mila 900 sy 300 intsony fa 700 sy arivo mivoaka ny décret zany hoe 700 sy arivo atsasany ny vola na midianako an'le etako maly de mavita masolo le eto manome an'iny a de mamerina 700 ianao mividy 10 de iny de ty ny vola omenao ana de omeko atody 10 ndray ianao de menao atody 10 a roa efatra enina 8 10 na de ben tsena de lany stock de lany stocknao hitatsika am'izay fa omaly 10 ny entana fetiko mandeha manao fandrarana varotra androany
sady mahazo 12 ao satria mbola nisy rony tom stock tao afaka mividy folo mbola misy 200 sy arivo epelatana am'izay fotoana zay zany dikan'izay rehefa tao lay fampiakarana santam-bola malagasy lasa mitombo avo roeny ny vola varotra efa vitan'ny mpivarotra ny omaliny iny ny stock zany no mijanona eto anankiroa de ahoana nanaovantsika ny stock io stock io a de tokony amidy amin'ny vidiny vaovao koa satria raha amidiko zao ty efa lasa 200 vidinao iny 200 menao 400 azany zany hoe tonga ndray amin'ny maraina roa tonga mividy anao a 400 raha vidinao 400 iny zany hoe taloha raha ny vidaniny ny vidaniny ho 400 de zao izy 200 any hoe 400 zany a ny vidininy tsy maninona amerenako ary zato amena anao ty zao misy 400 ty misy 400 iziny misy 400 tonga izy a mividiny le stock komaly mividiny tokony vidina amin'ny vidina amin'ny 400 zany de lasa namidinao 200 amidiko 200 sy matiantoka satria rehefa ividy atody any aminao aty azao na ividy entana moa zany marina ividy antya mahazo aniny anakoroa iny any satria resiko hoe falany zany tya mbola manana zany anao aty satria manatody foana ny akonao raha n'olo le etako volafo 200 a 400 firmenao any entana de mahazo anakoroa de meo le atody le meo le entana ary dia tsy maty tsy nahazo am'le stock tafajanona tao de afaka miodina am'izay a tsika menakavy amin'ny entana rehetrarehetra amin'ny vidiny vaovao atsasabidy ao anatin'ny 420 mety io na lasantsy io na atody io na vary io na inona na inona tonga zany a matiantoka tonga zany a zany zay valy mianaka ndray zany zao a te hihinana atody tamin'ny vidy teo a zany a 16000 ny vidy an'le atody valo zao a zany zay valy mianaka ina de lasa mitondra 8000 ndray zany a de fa mahazo 8000 ndray zany a de fa mahazo a mamerina zany anao a 400 de efa mahazo any anay valy mianaka ndray de samy mihinana ndray zany zay valy mianaka fa teo talohany zany anao talohany iny zany zay de mihinana rainy zarain'olona anakoroa de rehefa avy eo a mihinana tsirairay ndray zany zay a ary mbola manana ambombola aty atokantrano zao satria 8000 de fa nazahoany ndray a ny sakafo tokony hoaninay maraina am'izay zavatra ka eo zany a no anetanana hoe maninona mo raha izao ny vahaolana tena araka ny teny lerangazy hoe tsy lahatra akory ny fahantrana raha izao ny resana tsy lahatra akory ny fahantrana fa maninona ary a araka ny tenentsika raha nanao pratique atsika zao c'est dans la pratique qu'on trouve la théorie fa maninona ary raha petraka zay le théorie hoe foanana any amin'ny conseil de gouvernement sy conseil des ministres le décret nametraka an'le midy fa zao ny ady gasy matetika eny ho manerina antsika ohatra hoe le nylazaina teo foana hoe ny théorie avy any ivelany zay tsy mety eto amintsika no ampiarina eto amintsika ka zay hoe amin'ny farany motsika mbola misy ohatra anankiray tiako lazaina io zao resaka arabaritra iny fa resy kosa hoe raha fonctionnaire ary manahoana ny karamanay ary hoanay a piasa any amin'ny zone France koa na mpampiasa any amin'ny zone France hoe ny fixena zany a ny foanana ny midy a ny taux de change fixe de maka ny toeranay zany zay fonctionnaire hoe na ny piasa any amin'ny zone France hoe ahena ve zany ny karamanay manoloana an'izay zavatra zay a ary sa ahoana satria raha hena ny karamanay antsasabidy a de na ohatrany lasa taferitrehitra kely any zay hoe raha ny karama 10000 zay a de tsy misy fiovany any koa ny fiainanay satria ampanarana zany koa ny karamanay fa ny tokony hoe zany tsy tokony hovana zany ny karamany mpiasa mpanjakana fa mijanona am'izao fotsiny ka eo a le fanomezana fahefamividy ny vidinenana no miena tsasabidy fa ny karama na fonctionnaire anao na privé anao na zone franche anao a karamanao tsy mihetsika zay le fanomezana fahefamividy de zay fekaramy fahefamividy zay no lalambaritry ny tantsa azadino nefa nresana tany ambolohany ny olana tantsa am'izao fotoana zao mamboly sakafo izy ny olana tsisy mividy ny sakafo eny anosy be zao feno sakafo eny 4 taonina ny lafo nisy volana vitsivitsy zay zao 2 taonina sisa atao izy le 3 taonina reo 3 taonina nge tsy azo tazomina ely fa na ely reo na hoangana lo dikan'izay ny fahantrany malagasy lasa fahantrany tsirairay na mpivarotra anao na tantsaha anao na oela na hoangana ny fisehony a lo ny atanao fa tsy lafo rehefa makany anosy be tsika efa taloha rehefa teo aloloha zay isaky ny fefakadiny misy manary voasary eo lo le voasary misy manary an'izao lo misy manary voatabia eo lo dikan'izay a
ny karama tsy misy mihetsika fa ny vidinetana nomena zay fanomezana fahefamividy ahoana osika mpamokatra any avy any ambany vohatra mila zavaina satria fa fantanina koa ndray mandeha mba ndresadresaka an'ity zavatra ty tamin'olona de hoe zay zany ozy izy nambokatra ny asa tany mafy ny ray aman-dreninay a niaritra fotoana ela be vao navoka bary a raha miena koa ve ny vidimbarinay a de ahoana koa zany ny aminay fa nareo karama fonctionnaire nareo tsy miena ny anareo a fa nenay zany tadiavinareo iena efa nisy adevitra ohatran' zany basa ahoana ny arazavana zay zavana zay de zavatra tsotra be vidim-bary zao ohatra eo amin'ny 700 francs kilao de raha pitsy izy a tsy lasa zay 700 zay fa lasa 700 matiantoka ve ny tantsaha tsy matiantoka ny tantsaha satria nahoana eo a ny fahefamividin'lay vola am'izay no mila jerena marina fa nenjera lelela vola 700 lasa 700 fa ny fahefamividin'le 700 mitovy am'le 700 satria tao anatin'izay fepotona zay mena daholy a mena sasany daholy a ny vidin'entana mena sasany amin'ny vidin'ny lasantsy mena sasany amin'ny vidin'ny fanafody mena sasany koa ny jezo-bazaha fa eo ara ny tantsaha mpamokatra no tena azo vahana amin'io satria nahoana ny entana zay tsy lafo ny omaly lasa ho lafo ny androandry ny fahefamividiny reo tantsaha reo zany no tena iakatra be de be mihitsy ao anatin'ny fotoana fohy resaka zone France tsika teo mbola tsy voavaly fa hovaliana ny zone France izy tsika raha ohatra ka akarina zato ny vola malagasy de mety menimeny reo tompona orinasa ny zone franc reo hoe ka tokony ahena satria zay mivatra ny velany tokony ahena koa ve atsasany zany ny karaman'ny zone France de za hoe tsy tompoko azadiny fa tsika miteny zao a efa 5 taona lasa ary zay ny karaman'ny zone France atao a Maurice efa 5 avoeny ambony ny karaman'ny zone France eto raha zao zany a tam'zany a ny tabola ny tabola malagasy tany amin'ny 3 tany zao ny tabola malagasy mihoatra amin'ny euro efa any amin'ny 900 zany hoe tsy ho 5 avoeny intsony ny karama Maurice fa mihoatra an'izay ataontsika hoe any amin'ny 9 na 7 na 8 avoeny ny karama eto karama miakatra 100 zany ny karama eto Madagasikara zay nivaly teny voalohany mbola mora noho ny any Maurice tsika fa ny valiny anankiray de azadino fa ny atongavan'ireo orinasa zone France eto tsy resaka karama mora tompoko fa raha resaka ny amoran'ny karama tokony totra zone France tsika de tokony tsy hisy tsony na zone France iray ary ao Maurice ina moa mifanolo-bodirindrina amitsika ny atongavan'ireo zone France eto tsy karama mora fa ny quota malagasy zay haitsika mampiasa azy no alainy manana quota tsika amin'io agoa io hoe mahazo manondrana any États-Unis zao entana zao am'izao tonne zao ny malagasy tsika tsy mahavita azy tonga eto izy manao an'io za zany ny teny hoe na ohatra ary tsika hitako rapitso tsy amin'ny karaman'ny zone France tsy zay hoe tsy mihetsika zay de mahazo 100 fahefamividy satria na ena nakarina sandamola malagasy fa nahitaky ary tsika hoe ampitovoy ao Maurice ny karaman'ny zone France tsy mandeha reo satria ny quota tsika no alainy ame zavatra tranga nisy teto a vao tamin'ny volana 3 volana na 4 volana lasa tany amin'ny volana me tany nisy tratra olona nanao vokatra izy tany evelany nampandaloviny teto Madagasikara dia nasiny etikety hoe vita eto Madagasikara dia navokany naondrany any velany nangalatra ny quota tsika reo olona reo tsika zany tsy mahafantatra de tsika ohatra ataontsika hoe nalefa ny tany États-Unis io tsika manana quota am'le agoa tsika mamokatra andreo zone France de tonga amin'ny fotoana anankiray de teny any États-Unis andraso fa efa tratra ny quota anareo ahoana no tratra zay tsy mbola tsy ampy ny entana anoray efa nisy naka zay le mampandalo ny entany eto etiketeny vita eto Madagasikara lasa ny quota tsika tsy mahafantatra akory ny atongavan'ireo eto quota ary valiny teny farany a tsy ireo zone France reo mihitsy no eritreretin'ny FMI malagasy ho avy ny tanora malagasy tsy any mihitsy fa any amin'ny zavatra hafa fanampiny kely a mitovitovy am'izany koa zany mpanondrana entana café vanille so de miena tsasa koa izy volany a ohatra koa zay hoe zay zao mpanao exportation na vanille café girofle ohatr'izay a tsy miena koa ve ny vola ny lela vola miena fa le fahefamividy mitovy any tsy maty tsy nahazo izy satria nahoana miena tsasany daholy a ny vidim-piainana manodidina azy zany hoe
ohatrany hoe raha mandefa ataontsika hoe 1 euro no anondranany entana any ivelany am'izao fotoan'izao izy 900 de rehefa atao io fepetra io lasa 903 azafady 18000 ny 1 euro rehefa atao io fepetra io le 1 euro aondrany any ivelany iny na ny takalony iny lasa 900 fa ny zavatra azony le 900 mitovy am'le zavatra azony 903 zany hoe tsy maty izy tsy nahazo fa averiko eto ndraiky io ny paikady aorinany io akoran-javatra ngereo alefatsika nivelany reo rehefa mitendritsika kafe voakafe no alefatsika nivelany fa mipaikady koa de hoe tsy isy akoran-javatra tsony nivoaka tokony hivoaka eto Madagasikara azo apetraka ny amin'ny lalam-panorenana mihitsy zany fa tsy maintsy ahodiny eto aloha reo mameasa ny tanora eto produit fini zany no aondrana ny velany ataontsika hoe raha foanana ary ny midy araky ny vahaolana nomenareo vitan'izay ve zany ny olana mitranga raha toe-karena eto Madagasikara dia ankilany koa voalaza ao anatin'le vahaolana nomenareo ihany koa ny resaka famoronam-bola mety tsy ilayntsika tsony koa ve zany ny famatsiana sy ny fanohana ny bailleur de fonds ny FMI sy ny banque mondiale manampy an'izay tena zay nanitikitika ansaiko hoe tsy mila ny bailleur de fonds zany tsy mila ny bailleur de fonds tsony zany tsika eo ary ny mampatahotra anay zany de hoe nisy ohatra tany a Zimbabwe zay mifandray am'izay hoe tany a Zimbabwe ahoana mety fipetraka zay so de mivery ohatrany any Zimbabwe zany tsika rohatra ka mipetraka zay zavatra zay be de be le fantanina tonga de miposesika ny vahaolana aloha ny resahana voalohany valeo araky ny vahaolana rehefa vita nge fepetra io fepetra fetatelo reo tsy misy ray isan-jatony tsy misy 1% ny fepetra tokony raisiny eto Madagasikara fa reo fotsiny ny vahaolana voalohany lakle raha tsy atao reo tsy misy zavatra azo atao eto Madagasikara de anao karazana ohatran'le ohatra natao ndraitsika momba ny ampita ny zavatra misy tamin'ny tabola tsy miovaovany teto Madagasikara talohan'ny 470 de ampitahitsika amin'ny zavatra misy tao arinany 470 ny diran'ny flottement na ny midy teto amitsika anao ohatra tsika ka am'izay ohatra zay zany dia ataontsika hoe zako Fanjakana Malagasy tam'izany andro zany tamin'ny 2e république itsika teto no tompom-bola teto Madagasikara malagasy no tatana ny vola malagasy ataontsika hoe ny technicien ny mpanao gazety ery no mpamatsy vola avy any ivelany dia raha be tsara lita zany am'izay fotoan'izay no ataontsika hoe fonctionnaire mpiasa-panjakana eto amin'ny mandray karama ty resaky ty zany de talohan'ny 470 tamin'ny tabola tsy miovaova inona zavatra nisy tamin'izany fotoana zany iza ny fanjakana zany hoe iza no nitantana ny vola malagasy ka ny fanjakana ihany no mandoa ny karamany mpiasa-panjakana na ny bourse ny ankizy dia manam-bola malagasy tsika dia voaloha ny karama ny fonctionnaire rehefa lasa kosa tsika tamin'ny 2e république nitrosa tamin'ny 10,000 tapitrisa dollars izy na 5 milliards de dollars nameny ny avany avelany mpamatsy vola dia mamatsy vola le olona fa le vola nomeny any avelany ny fanjakana no tompona andraikitra manao zavatra mivaingana avy amin'io inona zavatra vita tamin'ny 2e république tsy mijerytsika hoe ratsy ve le zavatra nataony namokatra ve fantatra fa tsy namokatra fa farafaratsiny azo le vola avany velany inona ny azo ny 2e république natao afaka nanao orinasa maro be izy nanao any mamsoa izy nanao any lalasoa izy nanao kobama izy nanao abattoir izy nanao nanao zavatra be debe fa nisy zavatra mivaingana be debe azotsika tam'le trosa ny fahotana nataony fotsiny de zao rehefa mitrosa ianao ka manao projet ny projet ataonao tokony mahavita mamerina ny trosa tsy nijery an'izay izy fa tonga de nanao projet anjambany ohatra zao na raisitsika ny mamsoa no manao menaka angamby izay menaka soja alohany nananganana ny mamsoa tokony nataony fanjakana ezaka voalohany aloha hoe amboly soja ny tambanivohatra mitsangana ny usine tokony efa eo ny soja
hoahodina am'le Fa tsy afarana avy any ivelany. fa tsy afarana avy any ivelany ohatra ny zavatra nitranga teto any Espagne tsika mandeha lasa voatery mividy soja fa mbola iverenako lavidavitra ndray le fanazavana hoe tokony ireo ve ny tokony natao tamin'ny andron'ny système de taux change de io za hoe tsy tokony ireo satria nahoana ty resaka politique monétaire ty nge hoe taux de change fixe taux atao ampidirina flottement tena marina tsy mitombony io zavatra tokony isy reo vola vahiny azotsika avy any ivelany de ohatra ny budget mpanjakana ny budget mpanjakana dika zany mivarotra entana any ivelany afahako mividy entana any ivelany tsisy idiran'ny taux de change zany amin'ny voalohany tsy misy idiran'ny taux de change ohatra zany raisitsika tokony reo lalasoa mamysoa sy ny karazan'ireo ve natao melo satria reo rehefa mamokatra nataotsika reo hoe nanao bénéfice reo ny vola vola azon'ireo satria mala eto Madagasikara reo no mivarotra ny entany de vola gasy tsy mandeha any velany zany hoe na ohatra zany projet tsara manao tombom-barotra nataonao le vola mivoaka ao tsisy devizy ary nefa zara ny trosa tany nividianana l'équipe anaovana azy tsy maintsy devizy no amerenako azy tokony reo ve zany nataony une deuxième république voalohany de eo fahadisoana voalohany tsy reo tokony ataony voalohany fa usine ohatra mamatika ny café produit fini mamakitra ny cacao manao zany hoe reny aloha ny tokony natao fa tsy reto ary zay natonga azy tsy voaloha le trosa fa ambonin'izay moa tsisy nandeha reo orinasy reo fa nanandeha reo tsy navita namerina trosa satria amin'ny euro ny trosatsika am'izay fotoan'izay zany hoe tokony nataony aloha any amin'ny fanodonana na ny transformation na ny fanodonana ny akoran-javatra ho produit fini indrindrindrindra fa reo akoran-javatra alefatsika ny velany raha zay ny nataony de reo nazahoana devizy de reo namerenana ny trosa zay samborona nanaovana ny reo de rehefa misy mamokatra devizy am'izay reo io nge raha akorana café no aondranao androany vavitovety fa raha ohatra produit fini ana café no café ao anaty sachet no amidinao any ivelany raha izy fotsiny fa reo café miveriny eto amitsika reo tafakatra ray alina ny 250 ny 500 grama tsy amparay kilao any ivelany de averina ty amitsika mety hoe tena fahadisoana ninina natao ve le isa hoe ny technicienne sy mipaitokarena tokony anorohevitra anazy amin'izay hoe projet tokony atsanga zay tsy nisy tam'izany tokony paitokarena niasa tamin'ny deuxième république ny tokony nanao an'izay io nge projet tsy azonao raisiny tsirairay hoe anao lalasoa fotsiny io rehefa anao tompona andraikitra tsy maintsy raisinao io amin'ny niveau any Madagasikara de raisinao daholo hoe mila devizy zay vao hitrosa teto any ohatra nisy an'ireny hoe fieta mafy tanterana entiny eto Madagasikara ny antafita ny fima itomana ny entana avy any ambanivohitra ny eritreretiny hoe hitondra azy any amport ho alefa any ivelany lay ohatra hoe produit d'exportation tsika zay zany raha ny fietretako azy zavatra tokony mipetraka teto fa reny zany na reny fitanterana reny zany de maty daholo reny tomobile rehetrarehetra reny maty daholo tokony transformena aloha ny akoran-javatra zay vao amidy any velany satria eo ny vola azonao amin'ny devizy tonga de 10 avoeny na 20 avoeny zao anao milaza hoe mandefa mivarotra café ny velany vavitovety angeny azonao amin'iny fa izay zany le lazainareo mpanao toe-karena hoe le valeur ajoutée zany hoe ny valeur ajoutée zany raha filazanareo mpahay toe-karena azy de hoe zavatra tokony vola mihodiny eto afana mampitombo ny asany eto manatsara ny fari-piainany eto raha produit fini izy namidy any velany raha itsika ohatra fotsiny zany ohatra hoe raha bois de rose tsika io zany avadika produit fini ho an'ny mpahay sary sikotra any ambositra zay tena tany hoe capitaly ny sary sikotra eto Madagasikara de mety lafo be satria raha ohatra hoe anaovana statut fotsiny hoe lohako zao ohatra hoe mahasolana de hoe io raha lita sola ato amin'ny bois de rose de vidina lafo be io zany ohatra zay mihitsy de zao zay zany le ohatra tamin'ny tabola tsy mpiovaova rehefa mandray vola avy velany tsika azotsika vadika zavatra mivaingana anjaratsika am'izay no mahatonga an'io mandeha na tsy mandeha tsy nandeha nanaovan'ny deuxième république azy tsy satria ny deuxième république ampitondra tsy nahay ny tantanan'io de tokony tsy atao tsony fa iverinatsika amin'ny zavatra nisy tao arenany 7 niditra ny midina ny marché interbancaire de devise na ny flottement fanjakana anasa olo fantanina kely fanjakana aloha zany tantana ny devise ny teo tamin'ny deuxième république sy ny tantana vola malagasy niditra zany tsika zao amin'ny troisième république flottement tsika averiko any izy
no ataontsika ohatra izy mpamatsy vola zako ny fanjakana malagasy ianao am'izay fotoan'izay atao hoe ianao ny midy de ato ananinato na tsy hita maso ara ny fonctionnaire tonga ny flottement ina zavatra nitranga le vola zay izany ho nitatana azy izany no mamorona azy tsy aty-ampelantanako tsony fa lasa any amin'ny midy zany hoe i rabe tsara lidy zany nataontsika hoe midy izany namaritra le hoe tokony ny midy no mitantana zay ny lalàna napetraky ny midy zay ny lalana napetraky ny flottement tsy mifanjakana tsony mahazo tantana ny volany satria tsika zany ohatran'ny olona tsy matotra tsy any banque centrale tsony zany banque centrale tsony no mife na ny vola malagasy zay ny privé na ny malagasy ary na ny vola malagasy banque vahiny eto amintsika dikan'izay inona ny zavatra mitranga tsy manambola tsony amin'ny voalohany andaovana ny karaman'ny piasa-panjakana zay tsy naseo sary teto fomba roa no azahoako vola malagasy mivolako ihany zany zay ny tantanako taloha fa tsy tantanako tsony zao fomba roa no azahoako vola malagasy fomba voalohany mindrana vola atao amin'ny mpamatsy vola mba meo vola kely devizy amenao izy zay le vola ina anao naovako an'ity tsy afaka mividy zavatra am'ty fa ny ataoko an'ity dia omeko ny midy ity de atakalo ny vola gasy dia ty vola gasy ty no andoavako ny karaman'ny fonctionnaire ataontsika eto ambany eto aty amiko ihany de midy ihany zany ty zany ty vola de lasa zay samborinao taty ivelany a verina amty mitatam-bolanao a zay mitata-volanao de ohatrany amiko nomeko anao fotsiny nomeko ny midy fotsiny ny vola iny satria nahoana ny volako zay nitatanako taloha no me averiny aty amiko zay na tonga ny hoe raha mpitahina le zavatra nitranga taloha ny 750 nisy 10 tapitrisa dollara ny 10,000 tapitrisa dollara ny trosatsika mba nisy zavatra mivaingana teo na tsy nandeha ary tarina ny 750 tafakatra 7,000 tapitrisa dollara ny trosatsika tsy nisy zavatra mivaingana hita maso na centrale JIRAMA rera tsy azotsika ny reparena fotsiny zao ny syndicat ny JIRAMA no manao tsy paipaika mitady vola ireparena ny centrale JIRAMA 7,000 tapitrisa dollara nakaiza daholo reo zay foana ny lalany menny mpamatsy vola devizy tsika ometsika ny midy de atakalo ny vola gasy de le vola gasy no ataovana ny karaman'ny fonctionnaire tsisy fampandrosona mihitsy ary zay mahatonga an'le hoe am'izao fotoana zao menomena ny eo amin'ny instat le tsy voalohany karaman'ny fanjakana satria nahoana tsy namame volany tsy mameme volany avany velany de la zany hoe tsy afa miala avany velany ve tsika raha zay zavatra ny tantaraiko zay de iza tsia afaka mialitsika rehefa afoanatsika io système midy io de miverina ny amin'ny système de taux de change fixe am'izay fotoana zay ny vola gasy rehetrarehetra foanana midy verinany aminao daholo mitatana ny vola gasy za no mitatana ny vola gasy fa tsy tatana ny devizy miditra eto aminao koa de za koa ny tatana ny devizy miditra eto zay tsotra ohatray le izy de rehefa lany vola mpanjakana de manahoana ahoana le création monétaire zany eo a le hoe hoy za hoe iverina amin'ny vahaolana tsika vahaolana be de be ny ohatra fanomesako a de hoe azo mifanjakana mihitsy manao ainga manenjika ny tanjona ara sosialy eto Madagasikara ina ny tanjona ara sosialy voalohany mamaiky fampianarana ny ankizy fampianarana ny ankizy reo a misy eo amin'ny enina tapitrisa ny ankizy mianatra misy eo amin'ny enina tapitrisa ny ankizy tsy mianatra ahoana ny naovana sekoly sy mpampianatra nefa tsy manambotsy ampy ny volan'ny fanjakana io a le iverenantsika hoe io a le famoronam-bola na création monétaire ny fanjakana no anao azy tsika miteny zao nge no adinolve zany planche be fiantsoana azy taloha fa zao izy a jeu d'écriture de fa mavita azy a na ohatrany zao tsika miteny zao nge no ohatrany adininy olona indrindra fa mipahy toe-karena malagasy zay tonga de raha vao mitenena hoe anao création monétaire ny fanjakana de tonga de iry zareo no manakana voanoena tsy mety zany fa lasa inflation lasa miakatra be ny vidim-piaina ny ohatrany tany Zimbabwe iverenatsika iny iza zao nge de miteny fa tsika miteny zao manao création monétaire na mamorona vola nge reo banky vahiny eto amintsika reo nefa tsy eny mihitsy reo mpahy toe-karena malagasy mandrara azy hoe tokony tsy anao nareo fa mampiakatra ny vidim-piaina io tsisy miteny ny fanaovan'ireo fanaovan'ireo création monétaire na ny famorona ny vola tsotra be raha manana vola zato izy zay natao hoe fonds propre manana fonds propre izy zato na hoe ataontsika ron-jato afaka mampindrana izy efa-jato fa le ron-jato amboniny ampindraminy iny tsy ananany iny le création monétaire fironiny iny ary ny famoronana iny jeu d'écriture fotsiny tonga anao mindrana vola anana ny vola ianao vita le izy vita le création monétaire raha ohatra ve mifanjakana
anao création monétaire movy atsika hotratra ny Zimbabwe valiny de tsotra ny Zimbabwe nety ny vahaolana ny raisiny hoe création monétaire fa ny fahotana mahafaty nataony Zimbabwe tsy mifoany any aloha ny midy na ny marché monétaire any aminy dinina zavatra nitranga nanao création monétaire ny Zimbabwe de ozy ny midy tany aminy na ny marché financier tany aminy hoe tsy mety io de nazerany zato isan-jato ny santam-bola Zimbabweanina maty le création monétaire nanao création monétaire vaovao ndray gouvernement tafandrony valiny mitovy nataony midy tany aminy na ny marché financier tany aminy nazerany zato isan-jato le vola Zimbabweanina na tonga ny tany mandeha amin'ny valizy mandeha mividy mofo itsika tsy hanao an'izay zay mahatonga ny FMI malagasy miteny hoe fepetra voalohany foanana aloha midy didi-panjakana de mahavita an'iny apetraka ny tabola tsy miovaova didi-panjakana de mahavita an'iny fa rehefa mipetraka ny tabola tsy miovovana ny système de taux de change fixe tsy misy afa-tsy ny didi-panjakana intsony no afaka mampiakatra na mampidina ny vola malagasy tsika ho any zariny ratsy ny zariny deuxième république ratsy satria tam'izany système de taux de change fixe didi-panjakana ihany afaka mampiakatra na mampidina vola malagasy ny anazy tsy ny ataony afa-tsy ny napidina mba hovana am'izay io ny vahaolana tolotray miverina amin'ny système de taux de change fixe tsika didi-panjakana ihany mahazo mampiakatra sy mampidina ny atsika akaritsika satria efa nidina 10,000 isan-jatony akaritsika 100 isan-jatony aloha io mba hiaina kely le malagasy didi-panjakana de mahavita an'izay raha manao an'izay tsika de any manao création monétaire efa tsy aotsony midy izy ny apidina volatsika averiko indray rehefa mipetraka ny tabola tsy miovaova tsy misy afa-tsy didi-panjakana ny afaka ampiana santam-bola malagasy tsy hanao an'izany itsika fantanina anankiray fantanina efa niresana tamin'ny fon'ny anatra hoe afana ny afana mametraka ny santam-bola ohatry zany de mila contre valeur any amin'ny banque centrale volamena satria ohatran'izay hoe zay na tonga ny dollara ho nekena vola iray isam-pirenena na nanylanja indrindra ahoana ny fipetraka zay satria zay miresaka miteny hoe enareo ve anao an'izany nefa tsy misy volamena olo contrepartie an'izay any amin'ny banque centrale anareo be de be miteny an'izay zany ve théorie tany États-Unis aloha zay fa tsika ataona anao pratique gasy daholo tsika ataony resaka mety amintsika tsara iny fa ahoana satria zay moa le misy fanjanana ara-tsaina kely moa eto amintsika am'le formation zay de formation professionnelle any ampianarana iny ka mba mila fanazavana am'izay zavatra tokony afana manazavan'izay manoloana ty zavatra tokony apetraka am'ty politique monétaire zay tokony ataon'ny FMI malagasy resaka antoka volamena io mihitsy mila ovana ary fampianarana eny akatso eny amin'ny anjery manontolo sy ny institut privé reo mihitsy mila ovana io antoka volamena io araky ny tenin'ny ralita teo nisy io fa tataro io sisa inona zavatra nitranga tamin'ny afaka ny ady lehibe faharoatsika mila narenina izao tontolo zao satria potiky ny bombardement na ny Europe na ny Japon tratran'ny bombe atomique roa mihitsy ara ny Nagasaki sy Hiroshima de resy lahatra daholo le tany tao hoe tsy tafariny zao tontolo zao satria efa potika raha tsy manana vola iombonantsika na monnaie commune mondiale tonga de nitotika any amin'ny dollara ho azy ny olona satria ny États-Unis rery no tsy ravan'ny bomba ny tanàna raiky tsara fa de tam'izay koa moa nanorenana nanorenana ny FMI sy ny banque mondiale raiky tsara fa ny dollara no atao vola iombonana zao tontolo zao fa ny teniko isany tany sasany hoe asio antoka volamena io ny antony de tsotra raha tsy misy antoka ozy ny olona ny tany hafa rehetra afaka manatota vola fotsiny ny Amerikanina de vidiny zao tontolo zao ka ekeny io fa tsy maintsy taky antoka zay lesona voalohany azo am'izay ny fitenena antoka tsy mandeha ila tompoko matonao my voatery miantoka misy zavatra hafa azonao tompontsoa ambadika io ny États-Unis zany nanaiky iantoka ny dollara volamena satria nanaiky ampiasa azy ny tany rehetrarehetra eran'izao tontolo zao midika an'izay niza nanana dollara tam'izany afaka nitodika tany amin'ny Amerikanina de niteny hoe atakalozy volamena ity dollarako ty de zavatra tranga nisy tamin'ny 1970 nampiary ny général de Gaulle filoha pirenena français tam'izay io resaka antoka io inona nataony nalainy ny réserve en devise en dollars rehetrarehetra amin'ny banque de France nampidiriny sambo nalefa ny tany Washington de ozy izy hoe atakalozy ny antoka volamena dia voatery nanakalo an'io ny Amerikanina ao amin'ny banque de France reo volamena reo mbola matory am'izao fotoana zao fa nahita an'izay ny Amerikanina de tonga saina hoe
raha mbola misy tany hafa koa anao an'izay voatery tsika anome antoka tsy ho vitatsika io fa mety ho gotritsika mety ho potika ny amerikana ny amerika de ozy ny amerikana tamin'ny raiky amby 77 nanapa-kevitra izy samrery ny teny hoe tsy misy antoka volamena tsony ny dollara zay taindray mandray zay tsy taindray tsy mandray lesona faharoa na misy mandray any velany ara ny volanao afaka manapa-kevitra anao hoe tsy misy antoka io fa taindraynao mandray tsy taindraynao tsy mandray midika an'izay tsy misy vola intsony ankehitriny misy an'izany antoka volamena na antoka ny PIB satria rehefa afaka matsy le antoka volamena mamorona ndray ny sasany hoe de arakaraky ny antoka zao ndray mila tsy misy zany antoka zany ny vola malagasy tsy mila eto Madagasikara zay anaovantsika azy tsy mila an'izany ary io famatoratena fahantrana ratsaina mihitsy mifetsoko satria raha vao miteny fotsiny tsika tsy afaka anao an'izany tsika satria tsy manana antoka volamena mbola ampina koa hoe tsy afaka manao an'iny tsika raha tsy misy fanampiana vanivelany averiko indray tsy misy zany fanampiana vanivelany zay za raha miteny mihitsy hoe raha mbola mikiry am'izao ho avy matsy ny conférence des bailleurs de fonds eto amintsika misy an'io resaka 47 millions de dollars io za hoe io 47 millions de dollars io tompoko Lany ividianana vola malagasy andoavana ny karamaniny stat io karamaniny stat tsy manaiky an'io zay raha ohatra mikiry ny mpitondra fa tsy mety anovany ny rafitra araboleto dia ozy zay hoe raiso io 47 millions de dollars io fa soraty amin'ny anaranareo tompoko oeto anareo io 47 millions de dollars io de nareo mamerina azy fa ny malagasy tsirairay ny fianakaviana malagasy tsirairay am'izao fotoana zao efa bokatrosa rehefa tonga ny fidira mpianatra bokatrosa rehefa sanatry misy marary ao an-trano bokatrosa inanakanina rehefa tsy misakafo de mitrosa azapina n'io trosa io tsony trosa manandevy io tsy misy fanaperana io averiko indray 7 tapitrisa dollara na 7 milliards de dollars rehefa trosatsika tsy nahavita ny réparé centrale na JIRAMA iray kory tsy nahavita nanamboatra raha tamin'ny androny deuxième république ka nytantanana tsara io na raha nahazo trosa 7 milliards de dollars ianao renouveler flottiny hermady tsy lany eo vaovao daholo ny équipement JIRAMA raha afaka nanao centrale hydraulique hafa ndray ny JIRAMA tsy lany eo zay nataona hoe ajanony io resaka trosa io fa raha ohatra mbola misy olona mbola miteniko olotsotra miteny hoe tsy afa miara amin'ny any velantsika de ozy zay hoe andaninareo miaraka amin'ny mpitondra dia sorata amin'ny anaranareo io tsy azonareo elany io de nareo mamerina azy fa ny gasy tsy d'accord kosa alao izy tsy andoany io trosa io tsony ka ny zava-mitranga am'izao fotoana zao matsy président io indrindra nisy an'ireny fitokonan'ny armady reny resaka privatisation mandeha ny JIRAMA resaka privatisation ny filoham-pirenena sy ny avy eo anivon'ny antenimieram-pirenena tsy mitsahatra mitady vahaolana afahana mamorona zao pacte de responsabilité aloha ndresana tamin'ny voalohany de zao ndray ny memorandum reo tetika azo lazaina hoe raha famakafaka natao de tetika afahana mametraka fitonina mba idinany vola avy any ivelany afahana manao ny reconstruction sy ny refondation tsy vahaolana ary ve zay aminao averiko indray tsy vahaolana 7 milliards ny fahasika avy any ivelany tsy nahavitana zavatra nitsangana na iray ary fa lany nividianana vola malagasy zay atsika ihany izany hoe système ataoko amin'ny teny frazaly izy de andramako adika amin'ny teny gasy fa zay matsy izy ny tena amin'ny teny système d'enrichissement sans cause ho an'ireo banky vahiny ao ambadiky midy io satria nahoana mihamanakarena amin'ny tsy marina amin'ny tsisy fotony izy satria omena azy fotsiny le devizy de mivolanao ihany no omeny anao na zaza raha ve de anaiky an'izany na zazakely raha ve de anaiky an'izany any le ho za hoe tsy vahaolana nininy nataondry zareo eto 7 milliards tsy ampy raha indrana zany izy androany mbola indrana 7 milliards mbola tsisy inona vita an'izay de inona fanontaniana mipetraka amin'ny misy toekapahay toekarena koa laza hoe mila mamorinasa tsika orinasa mamokatra be debe tsika de ozy amo mampanjifanady hoe mamokara aigle d'or zay fa tsy voavidiny olona kapa aigle d'or fa any amin'ny friperie daholo nefa aigle d'or zany kirarona laza zany ny bataza ny idy teto amitsika teto mpanao kiraro malaza any ivelany anao tonga eto amin'ny friperie mita marika bata de ozy hoe ahoana fomba fijerinao zany hoe mamorona asa ho an'ny tanora misambobola de ahoana ny andoavana an'iny zay ny fomba fijeriny mpaitoekarena sasany de somary apikely fantaniana hoe itsika teo ny teny anao hoe tsy afaka tsy voatery
iankina amin'ny mpamatsivona avy any ivelany nefa tsika raha iroso am'izay famoronana asa zay dradradratraina am'izay fotoana am'izao fotoana zao tsika ve tonga de anambola hoentina anatanterahana andreo sy ny fitaovana maro samihafa ilaina mahakasika an'izany io nge azadino hoe hoy za hoe vo eo tsika ny teny hoe ny tantsara mamboly sakafo ny olana tantsara lalambarotra raha ohatra mivaolana tolotra ao de mbola mitena io za tena mirediredy satria mamaky boky le mpahitokarena amin'ny teny an'izay de any anaty boky de hoe fomba ivoana aproboromona tokarena de mamorona orinasa de iny mamorona asa de tafavoaka de io za diso tanteraka izao tsika amin'ny teny zao averiko indray ny tantsara mamboly sakafo ara sakafo tsy voaviditsika tsika tsy afaka mitsabo tena malagasy fe tsy afaka mividy sakafo tsy afaka mividy fanafody anao orinasa ianao de isa mividy entana orinasa eo manaova ianao na orinasa ray na folo na zato na arivo fa rehefa tsy misy mividy entana orinasa reo mitsatoka daholo raha afakapitso famorona orinasa ao arinan'ny fanomezana fahefa-mividy ny malagasy za de mitodika am'ireo mpahitokarena mamoaka théorie naka théorie ia hoe raha tena raisitsika raha ny théorie avy any ivelany hoe lalàna ny tolotra sy tinady tsotra nge am'izao fotoana zao tsy resaka tolotra amin'ny problème ny tolotra be loatra ny tolotra lo ny tolotra omen'ny Madagasikara ny dépotoir lo ny vokatry ny tambanivoatra fa tsy lafo intsony averiko indray a ny eny anosy be 4 taona isan'andro volana vitsivitsy lasa zao ray taona isan'andro sany lafony de mbola iteny ianao andao mbola misy miteny any famokarana ihany ny vaolana mbola mokatra bebe noreo anao de hoarina koa loko satria le mpanjifa fa tsy mividy azy tsy any any ny vaolana aty amin'ny fahefa-mividy aloha famezana fahefa-mividy voalohany etape voalohany mora dito mpanjakana fotsiny foanana midy vola tsy miovaova akarina ny sandam-bola malagasy aveo miverina am'izay am'le resaka hoe ino ny tokony atao voalohany tsy misy akoran-javatra tsony miala eto Madagasikara fa ahodiny eto daholo reo fa rehefa zay no ataonao tonga hoa de any amin'ny folo na 20 avoeny ny vola devizy miditra eto aminao ny tourisme dradradraraina am'izao fotoana zao ny tourisme nosy be tsy misy na $1 raha miditra any Fanjakana reo tourisme ny nosy be reo ino nataon'le vaza miala avy any amin'ny hôtely izy any izy any andafy any izy alohany ny billet d'avion sy ny chambre za devizy somary ahodikely le fantaniny namana mpanao gazety ery ato hoe privatisation satria mahoraka be mizao privatisena ndray ny production JIRAMA ndrany privatisena zao Solima lasany Shell Total Galana Jovena ohatriny vidiny solika eto amitsika tsy voafehy privatisena dao ny banky malagasy lasany BFV Société Générale lasany BNICL Crédit Lyonnais lasany tsy haiko tsony anarany zareo banky reo BMW Banque Nationale Paris BNP ny reniny any de tonga tsika zao misy ny olana ny JIRAMA inona na tonga an'io resaka privatisation io satria tany amin'ny andron'ny 3e république tena niazakaza koa ny privatisation reny orinasa reny ka mba misy fandraisany temps flottement ve io privatisation io tena tsara be mihitsy fantaninao dia metrahana ino fanazavana ny tena marina amin'io rehefa napetraka amin'ny flottement satria zay ny conditionnalité andrareo hoe apetrao aloha io resaka flottement io tamin'ny flottement moa tsy décret fa napetraka am'izao fotsiny de ny lalàna mipetraka amin'ny flottement na tamin'ny midy à la cré fetsony azy zay vao lasa midy en continu tamin'ny 4 ny lalàna mipetraka ao de tsotra rehefa misy devizy tonga eto lasa midy satria tsika tsy tomponatoka tsy tompony ny volantsika tsony inona zavatra nitranga am'ireny privatisation reny toy ny nomena an'ireo vahiny reo fotsiny ny orinasa teto na ny banky zany na ny Solima zany satria nahoana amme ohatra raha ohatra ataontsika hoe ohatra ny vidin'ny Société Générale 50 ny BFV ohatra vidiny $50 millions mody mapiditra vola izy ao amin'ny BFV fa ny vola omen'ny Fanjakana ny takalony ny $50 millions amin'ny vola gasy zay voaforoniny de omeny atsika zay l'écriture comptable fotsiny na création monétaire omeny atsika zany ny takalony ny $50 millions ameny atsika amin'ny vola gasy de le $50 millions io rehefa tiany averina de miverina toy ny nomena azy fotsiny ny orinasa teto Madagasikara tsy nividiny reo za de samy teny tsy novidiny reo nomena azy fotsiny ary tsy ny banky tam'izany fa na am'izao fotoana zao rehefa tentsika ho privatisena ny JIRAMA ho privatisena na ny hermaty tadidio mody misy mitondra vola vahiny eto fa le vola vahiny omena ny midy de atakalo ny vola gasy de iny ny etsehany malagasy eto reo tsy mitsahatra ny taky
vola vahiny tsy mitsahatra izy mitaky vola vahiny de toy nomena azy fotsiny zay rehetrarehetra lazaina fa privatisation lazaina fa zao tsy misy zany privatisation zany fa omena azy fotsiny volanao ihany nge nomeny anao de samby teny venao rehefa vita zay fanazavana zay fa hoe novidiny marina le izy nao fanamarena kely fotsiny nata zay de hoe ny privatisena ny téléphone taloha taditsika fa tsara fa ny unité ray de 3 minutes zay ny tombe tellement ary misy zone 1 zone 2 hoe 1000 francs ny 3 minutes 2000 francs raha ny province de 3000 francs na 4000 francs raha ny velany 3 minutes ny solika zone litre tamin'izy mbola tsy privatisé solima ny banky mahazo mindram-bola dolo tamin'ny tadidiko nisy an'izay BNM zay taloha raha tsy tadidiko na raha zay banky zay afaka androsa atao dolo na ny mpampianatra manao crédit facilité de paiement maka meuble maka moto privatisena ny aniova tateorina de zao ny afaratsika dia zay hoe tsara ny toizan'ny resaka amin'ny sehatra hafa ndray ny momba ny privatisation ka mampitandrina reny mpitondra mba jereo ny tombontsoan'ny voaka malagasy raha alohan'ny privatiser zavatritsika de makasitraka an'izy mirahalahy ihany koa tsika ny avy eo anivon'ny RNDC sy ny FIANDRIANAM Malagasy tonga nanome fanazavana feno atoko ngamba fa ampy ho atsika zay nametraka fanontaniana taty aminay ny fanazavana noentiny foloan'ny FIANDRIANAM Malagasy teo makasika andreo vahaolana noentiny vahaolana ara-toekarena ahafahana manarina ny fahantrana zay iainan'ny malagasy amin'izao fotoana zao eto ampamarana de tiako ihany no mampatsiahanareo fa somary noentinay tamin'izao toerana somary miavaka zao nareo tamin'ity fandarana anankiray ity raha ny tena izy mantsy tokony any amin'ny plateau tany amin'ny plateau anay anaovana fandarana fa betsaka ny hevitry ny olona no nalaina taty avelany de taty ihany izay no nanararoatra nanao ny tournazy ka akasitrahana feno ianareo tompoko nanaraka hatramin'ny farany fandarana VIP ary mbola manantena anareo ndray anaraka izany atrany raha mbola misy ity fandarana ity mbola manentana ny filohan'ny FIANDRIANAM Malagasy ny RNDC ihany koa zay raha mbola misy ny zavatra tsaratsara tokony hoentiny mahakasika an'izay resaka social sy toe-karena izay de mbola vonona ny mandray anareo an-tanandroatra any ny fandarana VIP ka de mametraka ny fakasitrahana sy ny fakatelemana ho anareo tompoko de manao mandra-peona ny mpijery